tafika malagasy enina nahazo fisondrotana grady ny efatra amin'izy ireo natolotra teto amin'ny régimenta voalohany faritany miaramila fa efatra androvo. Lieutenant colonel Salimo Ahmed Pascal niakatra ho colonel plein, capitaine Ravelonas niakatra ho commandant, capitaine Rabenandrasana Patrick nisondrotra grade ho commandant, lieutenant Rajao Belson Harnirin niakatra ho capitaine. Ireo tafika roa ambiny mbola tsy natolotra teto ny gradin'izy ireo fa amin'ny volana Desambra indray. Ny iray mbola any maintrano amin'izao fotoana izao. Ordre du corps numéro 1 2017 par décret numéro 2017 là-bas 526 du 30 juin 2017 portant inscription au tableau d'avancement, promotion et nomination des officiers de carrière des forces armées au titre de l'année 2017, vu le TO numéro 1669, la barre MGAM, la barre DZEPAM, la barre Charlie Hotel, la barre unité du 4 juillet 2017, de monsieur le général de division, chef de l'état-major général de l'armée malagasy. Les officiers de carrière des forces armées dont les noms suivent, inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2017, sont nommés et promus élémentaires au grade de colonel pour compter du 1er janvier 2017. Nirabana izy efatra amin'ny rahalahy zay nahazo fahasoavana men'Andriamanitra amin'ny fahasoavana nisondrotra grady araka ny manandrify amizy efatra amin'ny rahalahy tsirairay avy. Grady izay nomeny lehibe araka ny baiko avy any amin'ny état-major sy ny profody dia nisy enina amin'ny rahalahy no ny officier nahazo fahasoavana nisondrotra grady tamin'ity taona 2017 ty. Ny efatra moa no apetaka androany fa ny anakiroa miandry ny daty zay ametahana anazy. Ny famanino moa no apetaka ny anakefatra satria ao ny nahazo ny 1er janvier sy ny jusqu'amin'ny 1er juillet zay atrehintsika ny volana fanjava zay atrehintsika zao dia efa azo apetaka miandro zareo araka ny baiko azo. Ny maraina ny zoma 14 Jolay no nanaovana ny lanonana fametahana ny grade ny reto tafika malagasy reto. Ami promis prélève vos fers et surtout ne les renverse pas. Promis, attention, les autres, ce sont d'ivrogne. Ankoatra zay dia nahazo fisondrotana grady ihany koa ny lefitry ny fibaikona ho an'ny régimenta faharoa any Mahajamba. Natolotra teto amin'ny faritany miaramila fahaefatra androva ihany koa izany grade izany. I lieutenant colonel Fidson niakatra ho colonel amin'izao fotoana izao. Hitantsika androany zany ny fanomezana ny grady ho an'ireo manambonina tabony eto amin'ny faritany miaramila fahaefatra. Efa hitanareo teo ny tao amin'ny régimenta voalohany eto androva dia zao tsika dia manatateraka ny fanomezana ny galona ho an'ny colonel Fidson zay lefitry ny lehibe commande ny régimenta ny Mahajamba. Araka ny fahatakitsika dia ny fisondrotana ho lara-boninahitra atao amin'ny tafika dia isa-taona no anaovana azy ary izy io dia efa misy mihitsy voafaritra ny fitsipika zay mifehy ny tafika malagasy ny Folanda zay fampisondrotana galona izay. Isan-taona dia misy hatrany ny tafika malagasy mahazo fisondrotana grady hoy ny fanazavana. Misy hatrany ny fanaovana ny lanonana sahala amizao.